Le atrik'asa karakarainay aloha dia fiarah-miasa ny commune miaraka amin'ny FDL amin'ny fampitaovana ny commune amin'ny système informatique dia amin'ny fanomezana tablette. Arak'izay hoe fanolorana fitaovana tsy maintsy mbola hofanina aloha izay commune amin'ny fampiasana an'ilay tablette ary koa ny fampidirana ny monographie ny commune ao anatin'io tablette io. Ny importance an'izay zany ho an'ny commune anankiray dia voalohany indrindra amin'ny système d'informatique anazy amin'izao fotoana izao dia hifandraisan'ilay commune amin'ny amin'ny centrale zany zany hoe tsy maharitra ela tsisy fotoana lanza zany fa raha ohatra zareo aty misy zavatra ilaina any amin'ny commune dia mandefa fotsiny izy amin'ny alalan'ny tsy haiko hoe inona ny alefany dia izay mamaly avy eo amin'ny alalan'io système d'informatique io fotsiny. Ny FDL zany dia anisy mitantana amin'ny commune amin'ny fitantanana tsara tantana. Mitantana ny commune izy mampianatra ny commune dia ny tombontsoa azonay tamin'ny FDL zany dia efa inondroa izay nahazo famatsim-bola tamin'ny alalan'ny FDL 9 millions d'ariary indroa zay. Ny voalohany moa 9 millions d'ariary voalohany nanovanay tetezana, 9 millions faharoa nanovanay fampitaovana ny CG ao Andasibe.